Fataon'ny zava-dehibe indray tia no hamaivanina. Saotrany eo an'Andriamanitra noho ny ahafahantsika tafahoana indray ao anatin'ny fiarahana mandinika lohahevitra momba ny fanoloran-tena vaovao isika, ara-baina am-pifaliana ianao ary asaina anaraka ampalianana ihany koa. Zava-dehibe hamaivanina. Inona izay zava-dehibe hamaivanina izay fa mety mahazo antsika ara-pisainana izany. Ny nasaina nataon'ny zanak'Israely dia ny mandroaka ny Kananita. Kanefa efa hitantsika teo aloha fa nisy karazany zavatra niseho. Misy fotoanany hoe tsy norohana ny Kananita noho ny tratran'ny akapitaka na ankafetsena nataon'ny Gibeonita. Misy fotoana ihany koa ny hoe mipetrapetraka varimbariana dia adino hoe mbola misy Kananita amina toerana tokony horoahana satria angamba mbola tsy nahenika an'ilay toerana iray manontolo ny zanak'Israely dia adino hoe tokony horoahana daholo anie ireny amin'ny toerana rehetrarehetra ireny. Ary ny anankiray ihany koa dia izao hoe raha nisy an'ny Kananita no mety nanaiky momba an'Andriamanitra dia tavela teo izy, izany hoe tavela teo amin'ilay tany any izy fa nanaiky ny ara-nompo an'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Saingy ilay Kananita mihitsy moa nefa nandà. Dia noho izay anton'izay izany dia efa nihoatra ny fetrany famindrampon'Andriamanitra, efa ampy ny fanomezan'Andriamanitra fahasoavana ho an'ny Kananita dia izay nahatonga azy hoe esorina ny faharatsiana. Ny zavatra niseho tamin'ny zanak'Israely nefa dia izao variana indray izy rehefa tafapetraka. Ary izay fahavarianana izay dia nahatonga azy ohatran'ny hoe tena nialana mihitsy aza ilay andraikitra hoe roainy Kananita. Inona nahatonga an'izay? Nanjary nomena fahafahana ny miaramila izany hoe afaka mandeha amin'izay fiainana andavanandro tiany aleha amin'izay satria niverina amin'izay raha mampidi-doza izany andeha an-tafika izany dia tsy misy fahalala avorariana azo antoka koa na hoe fahombiazana mety ho ateraky ny hoe ndao indray hiady dia lasa nipetraka izany hoe andao isika aloha hipetraka amin'izay nomena antsika. Fahavarim-barianana ary eo indrindra ny nampatsiahivany Josoa. Inona ny nampatsiahivana? Mbola misy andraikitra apetraka Andriamanitra amintsika dia ny anohy hatrany an'ity dingana izay tsy inona fa ilay dingan'ny hoe fangalana ny tany Kanana izay nampanantenana ny zanak'Israely ity. Nampahirezan'ny Josoa mihitsy ny vahoaka hoe mahireza tsara, tandremo ny didin'i Jehova fa izany no fahombiazana ho anareo. Misy fiheverana mety mandiso antsika ity ary izao Satana mihitsy ny manisika azy ity. Inona ilay fiheverana? Mihevitra isika hoe ny fitiavan'Andriamanitra izany tena lehibe izany ary tsy araka ny eritreretin'ny olombelona ny halehibeazany fa tena lehibe dia izao tsy jeren'Andriamanitra ny fahadisoantsika noho izay hoe fahasoavany sy fitiavany izay. Izay ilay fahadisoan-kevitra. Ary ny loza ankoatran'izay aza dia izao Andriamanitra miteny hoe misy loza anjoa araka ilay hitantsika hoe ozona raha ohatra ka miala amin'ny fankatoavana dia hoe reny nge tsy natao ho anareo tsy natao tanteraka ara-baka teny mihitsy reny loza reny fa misy zavatra tian'Andriamanitra ikendrena azy fotsiny amin'ireny. Rehefa tonga ao amintsika izay fisainana izay, rehefa tonga ao aminao izay hoe Andriamanitra fitiavana izy tsy maninona anao izany Andriamanitra dia tonga aminao izay ny fahadisoan-kevitra. Ary eo ilay hoe ny zava-dehibe indray no hamaivanina. Ny zava-dehibe dia hoe tena fitiavana Andriamanitra fa ny ankoatran'izay koa dia fahamarinana Andriamanitra. Fitiavana sy fahamarinana. Izao mantsy ny zava-misy. Resy lahatra ianao fa ny olona anankiray tsara fanahy nefa tsy mandeha manao ny marina dia olona malemy ihany izany olona izany. Izany hoe ny fahatsaram-panahy tsy misy fahamarinana dia fahalemena. Fa hoe tsara fanahy be amin'izao fotsiny nefa tsy misy fahamarinana, tsy manao ny marina, malemy izany. Ary tsy izany Andriamanitra, ary tsy izany koa ny tian'Andriamanitra hiainako sy hiainanao. Andriamanitra ny tompon'ny aina. Izy izao no mampiaina antsika toy izao. Raha mbola mihetsika amin'ny teny miresaka isika avy aminy izany. Ary izay aina izay misy lalàna rehetra mipetraka amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny natiora, amin'ny zavaboary, amin'ny fiainana iainantsika dia izao ny tanjon'Andriamanitra amin'izay dia niarovana ny aina mba hateza. Fa matetika isika no manao hoe tsy maintsy ho faty foana fa za hanao an'ity, za hinana an'ity, za hifoka an'ity, za hisotro an'ity, za mety foana io rangaha. Ao zany tsika ilay
manararoatra ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ho ianao hoe tsy misy maty tsy amin'ny androny anie, dia mety ho marina kely ihany zany. Fa izao rehefa manao ny ezaka rehetra kosa ianao hanimbana ny aina, dia izay manimba ny aina zany dia hosimbana kosa izy araka ny tenin'Andriamanitra. Izao ny fahotana no miteraka an'izay fahasimbana izay. Soa ihany fa nisy mpanavotra, ary io mpanavotra io no mitary-dalana antsika mba tsy ho diso hevitra hoe je mety foana izay atao fa Andriamanitra fitiavana tsy manafay anao zany izy. Fa io mpanavotra io no efa nitondra n'ilay famaizana ny solo antsika, dia izy no ahafahantsika manantena ho afaka amin'ny areti-pahotana. Zany hoe azontsika atao tsara zany ny miala amin'ny fahotana, no sitrana afaka amin'ny fahotana. Fa tsy hoe zana manota foana aza dia mbola tian'Andriamanitra foana, dia za manota mihitsy ny tena tiany. Tsia, fa isika manota tsy tian'Andriamanitra ny fahotana, fa isika mpanota tiany mba hibebaka. Andeha ry isika, manao antso izy, esorina ny kananita aty amintsika, ny fahotana zany, dia andao tohizana zany. Fa tsy mipetrapetraka isika hoe efa mba vitako kosa ny dingana ohatran'izao dia tsy manao tsony. Fa andao isika hiezaka hoe esorina ny kananita aty amintsika, ilay manao tsinitsinona an'Andriamanitra, ilay mora mivadika amin'Andriamanitra, fa soloina kosa n'ilay mankatoa an'i Jehovah tahaka ny nataon'i Josoa sy ny ankonany. Ampahery anao Andriamanitra satria tsara zany safidy zany, raha izany no ataonao, saingy izao eny ny sofinao izy fa andeha ho ampiarina ao an-tsaina sy ao am-po hoe tena hanaraka an'izany aho. Ho tain'Andriamanitra ianao amin'izany, ndaontsika hivavaka. Tompo, misaotra indrindra fa ianao mbola mampatsiahy ny andraikitra tokony ho raisinay amin'ny fandroahana an'ireo kananita eo amin'ny fiainanay, dia tsy inona tsy akory fa ny toetra ratsinay, ny tsy fankatoavanay, ny faniasiavanay. Ampaherezo zahay ianao an'izany. Aza avela eritreritra izay fa fitiavana ianao ka tsy avelanao hiatra aminay izay loza, nefa izay manao ny tsy marina. Fa ampio izay hiala amin'ny tsy fahamarinana mba ho tafiditra ao anatin'ny fiarovana avy any ambony. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.